Haleloia, voninahitra ho an'i Jesosy Kristy tompo irery ihany. Fa ny miarahaba-tsika rehetra ny tenako ary manonona fiadanan'i Jesosy aminao sy ny ankonanao, izay miaino sy manaraka ny pejy fiomanana ho any an-danitra. Hiaraka iain'ny tenin'Andriamanitra ary isika. Alohan'izany anefa dia mangataka aminao aho, raha manana fahafahana ianao dia andaontsika hiara hivavaka alohan'ny hitondrana ny sakafom-panahy. Hiara hivavaka ary isika amin'ny anaran'i Jesosy. Dia Jehovah-Andriamanitra eo, Jehovah-Andriamanitra ianao amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo malalanay. Eto izahay Jesosy dia misaotra anao indray raha tonga amin'ny fotoana sy ora hitondranay ny teninao Jesosy malalo. Dia misaotra anao Jesosy Kristy tompo malala amin'ny zavatra rehetra nataonao anay hatramin'izay ka hatramin'izao. Misaotra Jesosy malalo fa mbola nomena fotoana koa izahay hianonay ny teninao. Ray masina tsara indrindra dia apetrao ambavako indray ara Jesosy ny teny mba hianono reto mpanomponao, zanakao izay efa nofidinao Jesosy malalo. Ary aoka ianao no hita fa tsy izaho. Alohan'izany nefa Jesosy dia mifono amiko raha misy zavatra nataoko tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Hifonako eto Jesosy malalo na mampalahelo anazy ireo izay nataoko teo anatrehany. Hifonako Jesosy fa aoka ianao no hita fa tsy izaho. Aoka ianao Jesosy no tazana fa tsy izaho. Fa ny zavatra rehetra izay tsy anao kosa Jesosy dia didena tsy anankera tsy anam-pahefana amin'ny anaranao Jesosy Kristy velona avy any Nazareta ka miala amin'ny anaranao Jesosy izany. Eny Ray masina tsara indrindra. Aoka kosa izay rehetra dia samy hifamela heloko, hifankatia fa izany ny sitrakao Ray masina tsara indrindra ka tsy ho hitanao aminay ny faharatsiana rehetra. Misaotra anao Ray masina ka dia ampitenena ary mpanomponao hosolo ilay ositra avy any aminao Jesosy ary androtrain'ny hery fanahy masina mba tena hiasa tanteraka atao anatiko Ray masina tsara indrindra. Misy mahatoky afa ianao no hita fa tsy izaho ary mahatsapa ny rehetra fa izaho dia fitaovana fotsiny ihany tsy mitsinona eo anatrehanao fa ianao Jesosy no mampiteny ary ianao manambara izay tianao ho tenenina. Dia mitenena ara Jesosy fa vonina iainanao izahay. Misaotra Ray ho voninahitra dia anao irery ihany. Haleloia, amen. Andao raha ho jerevantsika ny teny ato amin'ny Tesalonianina voaloha dia toko 4 teny andininy 7 fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Koa izay mandahy dia tsy olona nolaviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Amen. Eto ry hava-malala dia mazava be ny teny izay mivakitsika fa Andriamanitra dia tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona. Tsy niantso antsika amin'ny fahalotona izy ary Andriamanitra antsika dia Andriamanitra saro-piaro izy. Ka tsy tiany izany loto izany, tsy tiany izany zavatra mifangaroaro amin'izany fa rehefa izy no atrehantsika, rehefa izy no tiantsika dia izy irery ihany. Ka ao aminy dia mila fahamasinana. Koa izay mandao izy dia tsy olona nolaviny. Izany hoe koa izay mandahy dia tsy olona nolaviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Izany hoe raha mandahy ianao fa mandahy ny tsy siany fahamasinana ianao fa ny fahalotona. Rehefa tsy mandahy ny fahalotona izany ianao dia tsy ny olona nolavinao fa ilay Andriamanitra izay vavahanao dia Jesosy Kristy tompo. Ka tena aoka antsika hafoy, hamela, hanala ny fahalotona rehetra izay tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra araka izay teny izay. Fa satria itsika izao dia efa samy mahafantatra tokoa fa dia mandalo eto amin'ity tany ity ary fandalovana ny tany ka dia aoka tsika tena hiezaka fa isa moa no andrasantsika intsony amin'ity tany fandalovana ity, miandry ny fahatongavan'i Jesosy Kristy eny amin'ny raony lanitra tsika. Satria izy ho avy izy dia hiaka ny olony. Ndao jerevantsika arany ety ambanimbany ety ka ato amin'ny Tesalonianina ihany dia nihavian'i Kristy sy ny toetry ny Kristianina. Izany hoe raha Kristianina ianao dia Kristianina efa ao amin'ny tompo dia ho fantatrao ihany koa hoe aiza ianao no ody rehefa maty. Satria lalana roa ihany no
ho hitantsika na any amin'ny fahaverezana na any amin'ny fiainana mandrakizay dia ny ao amin'i Jesosy Kristy Tompo. Ndao raha ho vakitsika ny teny ato amin'ny Tesalonianina 1:7-12. Vakina amin'ny anaran'i Jesosy dia hajanoko eo amin'izay hijanonako. Fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy ny amin'izay mody mandry mba tsy hahalelovana tahaka ny sasany izay tsy manana fanantenana. Fa raha inotsika fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa no hitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao amin'i Jesosy hiaraka aminy. Amen. Haitsika izany teny izany fa matetika ny olombelona dia tsy manana fanantenana intsony. Indrindra fa rehefa misy maty ny havany dia tsy misy intsony ny fanantenany fa hoe maty iny. Fa izay rehetra maty ao amin'ny Tompo nefa hozy Jesosy dia mbola hitsangana indray. Ary dia ho any aminy fa izay rehetra tsy maty tao aminy kosa dia any amin'ny fahaverezana. Eto ny teny dia mazava hoe fa raha inotsika hozy izy fa efa maty Jesosy sady efa nitsangana indray dia toy izany koa nitondran'Andriamanitra izay efa nodimandry tao aminy. Jesosy Kristy hiaraka aminy. Amen. Ka inona moa izany no tokony hoe ahafahana miaraka amin'ny Jesosy Kristy dia ny mitandrina ny teniny, fibebahana no ahitantsika mba tena hoe iraisantsika amin'ny Jesosy Kristy dia miala amin'ny fahalotona araka ny teny izay efa nivakiantsika tery ambony dia miala amin'ny fahalotona. Fa satria eto izy eto Paul dia miteny mihitsy Paul tamin'izay nanoratra an'ity hoe fa tsy tianay tsy ho fantatrareo rahalahy hozy ny amin'izay mody mandry mba tsy ho halelovana tahaka ny sasany. Izany hoe ny sasany izany dia malahelo mihitsy ary tena hoe maro amintsika tokoa rehefa misy maty dia tena tsy hampanginina mihitsy fa malahelo be. Dia izay tsy manana fanantenana hozy izy. Fa ny olona manana ny Tompo, olona ny bebaka dia manana fanantenana ao amin'ny Jesosy Kristy Tompo ary mbola hitsangana ihany koa izy ohatran'ny fitsanganana amin'ny maty. Satria raha tsy misy ny fitsanganana amin'ny maty dia tsy nitsangana Jesosy. Ka izay no eritreretintsika fa misy fitsanganana amin'ny maty rehefa tonga ny fiavin'i Jesosy Kristy. Amen. Dia ny kristianina izay tena ny olo-po nanala ny fahotany rehetra tao aminy, tsy nandoto ny tenany intsony araka ny teny teto hoe fa Andriamanitra tsy niantso antsika ho amin'ny fahalotona fa amin'ny fahamasinana. Amen. Ka izay mandà dia tsy olona no laviny fa Andriamanitra izay manome anareo ny fanahy masina. Amen. Mazava be ny teny raha ohatra tsika tena mahazo ny tiako tenenina, izany hoe raha tsy manana fahalotona ianao voadio anao tsara ny tepolinao fa satria fantatsika tsara any amin'ny Korintianina 1:9-20 ka hatramin'ny 20 dia miteny toy izany fa ny tenantsika dia tepolin'Andriamanitra. Ka ny tepolin'Andriamanitra ny tenantsika dia mila karakaraina tsara mba tena hoe iraisantsika amin'ny Jesosy Kristy Tompo ihany koa izany. Ary dia izay no hitsanganantsika ao amin'ny Jesosy Kristy rehefa maty dia mba manana fanantenana tsika fa tsy manao ohatran'ny sasany tsy manana fanantenana. Satria izay rehetra maty ao amin'ny Tompo dia manana fanantenana. Amen. Ka aokontsika tena hanana fanantenana rehefa miaraka amin'ny Jesosy fa tsy ho kivy dia hitomany lava mandraka ny andevenana n'iny olona iny. Matetika ny olona rehefa manamanjo dia hoe mandriam-piadanany mandriam-piadana dia ripa ohatran'izay nefa izany dia manambara hoe tsy eny tsara ny hoe mandriam-piadanana fa kosa satria matetika miteny hoe eo ankavanan'ny tompony ianao nefany tsy fantatry ny olona iny na efa nadio izy satria tsy misy tsony
fibebahana ho an'ny maty fa efa miandry fitsarana amin'ny maty. Ka izay mahatonga antsika miezaka manadio ny tenantsika, itsika mbola manana fofinaina, mbola miandry an'i Jesosy Kristy Tompo dia manatena fahadiovana tanteraka Jesosy hiarahantsika aminy. Ka izay no ialantsika amin'ny fahalotona rehetra. Ny andahony ho jerevantsika indray ao amin'ny Apokalipsy toko faha-4 Apokalipsy toko faha-4 dia ny andininy faha-13 vakitsika. Faha-13 vakitsika hoe: ary nahare feo avy tany an-danitra aho nanao hoe: soraty, sambatra amin'ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy, fa hitsahatra amin'izay ny sasarany izy, fa ny asany manaraka azy ihany. Amen. Izany hoe ny olona rehefa maty ao amin'ny tompo araka ny fanazavana tery aloha dia manana fanantenana izy, fa satria hitsahatra amin'ny asany izy satria ny asany dia manaraka azy iny ihany. Ka raha ohatra asa ratsy ny nataontsika tetỳ amin'ny tany mandalo ity dia hijinja amin'ny vokany tsika. Raha ohatra asa tsara ny nataontsika dia mijinja amin'ny vokany ihany koa tsika, fa ny asa izay nisasarantsika tetỳ amin'ity tany ity dia manaraka antsika foana. Kanefa ny maty ato amin'ny tompo dia miteny izy hoe sambatra. Sambatra ny maty ao amin'ny tompo izy, dia izay maty ao amin'ny tompo hatramin'izao. Eny hoy ny fanahy. Amen. Fantatsika tokoa fa ny fanahintsika no tena hoe mahatonga antsika hianko amin'ny Jesosy Kristy, satria ny fanahy dia anazy. Amen. Fanahy no azy. Marina fa izy ny namolavolatsika zanak'olombelona ho tonga tahaka azy, fa ny nataony tamin'ny vovoka tsika dia miverina ho an'ny vovoka, fa ny fanahintsika kosa dia hiakatra any amin'izay itoerany, fa lalana roa ihany ho ao ny safidy. Ka itsika ety an-tany ety dia maro ny mpisopatra, maro ny fandrika mahazo ny zanak'olombelona, ao ny vonolona, ao ny famakitrana, tahotra samihafa ataon'ny dahalo. Maro tokoa ny fandrika izay mahazo ny zanak'olombelona ety an-tany ety, fa Jesosy Kristy nefa niteny fa raha miaraka amina ianareo dia aza matahotra. Izany hoe raha miaraka amin'ny tompontsika dia tsy hanatahotra, fa antsoy aho ozy izy dia ho valiako ianao. Ka raha manana ny tompo ianao dia tsy hanatahotra, fa izy efa niteny ihany koa fa aleo matahotra ilay mahay mamono ny fanahy toy izay ilay mamono ny nofo, satria ny nofontsika ity mbola hiraraka. Aza matahotra ilay mahay mamono ny nofo izy, fa matahora ilay mamono ny fanahy dia Jesosy Kristy izany. Izy ihany no atahorana. Fa raha ohatra ho faty ity tenanao ity dia mbola hody vovoka ity, dia izay izany fa anjara indray ny mijinja amin'ny vokany izay nahafaty anao. Dia mahereza foana ao amin'ny tompontsika, mahereza amin'ny fampitondram-bavaka, mahereza amin'ny fifankatiavana, mahereza mitady fihavanana amin'ny olona rehetra, fa izany ny zava-dehibe izay ilainy Jesosy Kristy amintsika rehetra. Ka tena haingana itsika dia anana fahendrena ho aminy ka ho tanteraka ny tenin'ny tompo izay manao hoe sambatra amin'ny maty dia izay maty ao amin'ny tompo. Itsika velona izao hoy aho no mahavita mbola mifananatra, mifanoro amin'ny zavatra tsara, fa rehefa maty tsy misy fanantenana intsony hoe andeha hibebaka indray. Fa izao dia efa manoro amin'ny zavatra rehetra izay atao miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Amen. Dia izay arany no tenin'ny tompo. Eto nefa tsika dia mbola mahita koa ato any amin'ny Salamo any toko faha-3:30 dia ny 9 manao hoe: Jehova mahafoana ny fisainan'ny fireneny samihafa, mahatsinotsinona ny hevitry ny olona izy. Tatsika amin'izany satria azy ny tany rehetra, azy ny lanitra izy no
manamboatra izay rehetra tiany atao aminy any dia ataony avokoa. Ka na inona zany eritreretintsika mialoha amin'ny fisainany mialoha na inona ataon'ny fisaina firenetsamihafa, miady trano, mifamono, mifampanao tsinotsinona, dia ny hevitry ny olona ozy izy dia vitany foanana. Vitany Jehovah foanana zany, tsy misy dikana aminy satria izy ny namorona ny zanak'olombelona, izy ny namorona an'izao rehetra izao. Ny fisainan'i Jehovah ozy izy dia maharitra mandrakizay. Ny hevitry ny fony mahatratra ny taranaka faramandimby. Amen. Tatsika tsara efa tany amin'ny tantaran'ny zanak'Israely Noa, Adama sy Eva hatramin'izao mbola eto faramandimbytsika izao. Mbola amin'ny faramandimbytsika ihany koa mbola henon'ny teniny sy ny fisainany sy ny heviny izay ataony amin'ny taranaka faramandimby. Amen. Sambatra ozy ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny. Halleluja. Aoka ny firenentsika mba hanan'Andriamanitra, ny ankonany tsirairay efa mahazaka firenena iray mba hanan'Andriamanitra, hanan Jesosy Kristy ao am-pony. Dia mba dia tena hoe tanteraka amintsika ty teny ty hoe sambatra ny firenena izay manana an Jehovah ho Andriamaniny, dia Jesosy Kristy Tompo. Eny an-danitra ozy izy no hitsinjovan'i Jehovah mijery ny zanak'olombelona rehetra. Eo amin'ny fonenany no hijereny mponina rehetra ambonin'ny tany. Tatsika Andriamanitsika dia tsy mijery miakatra fa mihidina mijery ny zanak'olombelona hoe iza no mitady iza no hite hiaraka amiko, iza manao fahotana, iza milalao mbola variana amin'izao tontolo izao. Dia izay fantatsika tsara zany fa ao amin'ny Salamo 3:7-7 no misy an'izany. Dia eny an-danitra izy no mitsinjo eny an-danitra no hitsinjovan'i Jehovah ozy mijery ny zanak'olombelona rehetra eo amin'ny fonenany. Izany hoe na ao an-tranonao ianao, na aiza toerana misy ianao, na inona zavatra ataonao, dia Jesosy Kristy dia mahita izay rehetra misy ianao. Amen. Dia aokantsika hitandrina tena hoe andeha amin'ny fahamarinana fa ny Andriamanitsika dia mijery antsika mandrakariva, ary dia tena hoe aoka ataontsika mialoha lalana foana izy amin'ny zavatra rehetra izay alaintsika. Amen. Voninahitra ho an'i Jesosy Kristy Tompo irery ihany dia mankasitraka antsika rehetra ny haino hatramin'ny farany fa nahazo fotoana tamin'i Jesosy tika dia andoindray ary hiaraka hisaotra aminy. Endry iray masina tsara indrindra misaotra anao Jesosy Kristy Tompo malala, raha nomenao fahafahana namita ny afatrao. Jesosy malalo, eny Jesosy na dia tsy nahaiko aza ny nandahatra ny teninao dia fantatro fa efa misy horaisina ihany ny tsirairay ary efa mazava amin'ny teninao Jesosy malalo, fa satria ianao ny hanolotsaina azy hampafantatra azy mivantana any amin'ny toerana izay misy azy tsirairay ihany Jesosy malalo, fa dia ny atolotra sy ny averiko amin'izy ireo Jesosy malala dia tena hoe mba tena adio tanteraka ao aminao izahay ary tena hoe hitinjo sy tena hoe izany hoe Jesosy Kristy Tompo malala hoe hiandry ny fiavianao Jesosy malala. Izay no tiako ambara amin'ny ireto namana ireto. Eny Jesosy malala, ianao mahafantatra ny hevitra iveranao anay zanak'olombelona, ianao mahafantatra ny fitondranao ny tsirairay aby Jesosy malala. Ka aingany ny teny rehetra Jesosy dia mba tena hoe ho tonga lavatra eo anatrehan'izy ireo. Amin'ny anaranao Jesosy no nanaovana izao vavaka izao sy nitoriana ny teny dia mba tena hoe ho maty ao aminao ny izahay ary tsy alahelo fa hanana fanantenana tokoa manana anao. Amin'ny anaranao Jesosy Kristy Tompo malala no ahasambatra anay anady mbola ety tany ary izahay dia efa misantatra izany fahasambarana miaraka aminao tena mifikitra amin'ny teninao tanteraka. Misaotra raha eo amin'ny voninahitra dia anao irery ihany. Halleluja. Amen.